Teny fikasana ao amin'ny baiboly momba ny finoana. Jaona 1:1-7. Aroa Jesosy taminy: tsy efa voalazako taminao ve? Fa raha mino ianao dia ahita ny voninahitran'Andriamanitra. Matteo 5:7. Dia hoy Jesosy tamin'ilay kapiteny: mandehana, aroako ho tonga aminao araka izay ninonao. Dia sitrana tamin'izany ora izany ilay mpanompony. Ioka 7:7. Gaga tamin'ilay kapiteny Jesosy raha nandre izany, ary dia nitodika tamin'ny vahoaka nanaraka azy ka nanao hoe: lazaiko aminareo fa mbola tsy nahita finoana toy izany aho, na dia tamin'ny Israely aza. Epistily voalohany ny Jaona 5:1-4. Satria izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, ary ny fitaovam-pandresena izay maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Epistily voalohany Korintianina 1:12-17. Miambena anareo, mamahara tsara amin'ny finoana, aoka hitombadahy mahereza. Luka 7:17. Ary hoy izy, izany hoe Jesosy, tamin'ilay Samaritana, mitsangana, mandehana, ny finoanao no efa nahavonjy anao. Marka 7:1-3. Fa hoy Jesosy taminy: hainao hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino. Jaona 3:1-5. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Apokalipsy 4:12. Indro ny faharetan'ny olona masina, dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Luka 7:1-5. Fa hoy ny Tompo: raha manana finoana, na dia ohatra ny voatsinampy iray aza ianareo, dia azonareo lazaina amin'io voriazy io hoe: iongota ary aoka molena ao anatin'ny ranomasina, dia hanaiky anareo izy. Jaona 4:1. Hoy Jesosy: aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Jaona 7:1-3. Hoy Jesosy: izay mino ahy dia izy hoy ny rano velona miboboka avy ao an-kibony, araka ny voalazan'ny soratra masina. Habakoka 2:1-2. Fa ny marina ho velon'ny finoana. Marka 10:1-20. Ary Jesosy namaly azy, izany hoe ilay jamba: inona no tianao ataoko aminao? Ary hoy ilay jamba taminy: Rabonio, ny mba hampahiraty ny masoko. Ary hoy Jesosy taminy: mandehana ianao, ny finoanao no efa namonjy anao. Dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony, ka nanaraka an'i Jesosy teny an-dalana izy. Marka 2:1-10. Ary Jesosy noho ny nahita ny finoan'ireo, izany hoe ilay olona nitondra an'ilay mararin'ny paralisia, dia nanao tamin'ilay mararin'ny paralisia hoe: anaka, voavela ny heloka ao. Marka 2:11-12. Izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no eloina. Romanina 10:7. Satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao, ary mino amin'ny fonao
fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao. Epistily voalohany Petera, toko voalohany, 1:20. Izay mino an'Andriamanitra amin'ny alalany dia ilay nanangana azy tamin'ny maty ka nanome voninahitra azy mba hiorenan'ny finoanareo sy ny fanantenanareo amin'Andriamanitra. Epistily faharoa ny Korintianina, toko voalohany, 1:4. Kanefa tsy miamboho ho tompon'ny finoanareo izahay, fa mpiara-miasa hampandroso ny fifalianareo, satria finoana no itoeranareo. Epistily voalohany Jaona, toko 5:17. Izany no nosoratako aminareo izay mino ny anaran'ny Zanak'Andriamanitra, mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Asan'ny Apôstôly, toko 6:30, 1:30. Dia hoy izy roalahy, Paoly sy Silasy: minoa an' Jesosy Tompo, dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Epistily voalohany Korintianina, toko 2, 1:10. Mba tsy hiorenan'ny finoanareo amin'ny fahendren'ny olona, fa amin'ny herin'Andriamanitra ihany. Lioka, toko 2:20, 1:2-3, tapany voalohany. Hoy Jesosy tamin'ny Simona: nefa izao nangataka ho anao, mba tsy ho levona ny finoanao. Romanina, toko 5, 1:7-3. Araka ny voasoratra hoe: indro aho mametraka vato, mahatafy tohina sy vatolampy, mahasolafaka ao aziona, ary izay mino azy tsy ho menatra. Epistily faharoa Korintianina, toko 5, 1:7. Fa finoana no andehanantsika, fa tsy fahitana. Jaona, toko 12, 1:9-10. Izao tonga amin'izao tontolo izao ho fahazavana, mba tsy hitoetra ao amin'ny maizina izy rehetra mino ahy. Jakoba, toko 2, 1:17 ka hatramin'ny 14. Amba toy izany koa ny finoana, raha tsy misy asa dia maty mihitsy. Fa angamba hisanao hoe ianao manam-pinoana ary izaho manana asa. Aseho amiko tsy amin'ny asa ny finoanao, ary izaho kosa aneho aminao ny finoako amin'ny asako. Ianao manao fa iray ihany no Andriamanitra, koa tsara izany ataonao izany. Ny demonia koa mba mino izany ka dia mangovitra. Moa tsy fantatrao va, ry olom-paona, fa tsy vanona ny finoana tsy misy asa? Tsy nohamarinina tamin'ny asa va Abrahama razantsika, tamin'ny nanaterana ny Isaka zanany teo ambonin'ny alitara? Hitanao fa niara niasa tamin'ny finoana ny asany, ary ny finoana dia ho tanterahina tamin'ny asa. Ary tanteraka ny soratra masina manao hoe: ary Abrahama nino an'Andriamanitra, ka nisaina ho fahamarinana izany. Ary natao hoe sakaizan'Andriamanitra izy. Koa dia hitanareo fa hamarinina amin'ny asa ny olona, fa tsy amin'ny finoana ihany. Jakoba, toko 2, 1:9-10. Fa maty ny tena raha tsy misy fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa. Romanina, toko 10, 1:17. Koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy. Jaona, toko 13, 1:17. Izay mino azy dia tsy elohina, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka rahateo, satria tsy nino ny anaran'ny Zanak'ilay tokan'Andriamanitra izy. Lioka, toko 17, 1:20. Lazaiko aminareo fa omeny rary ny faingana izy,
Kanefa avy ny zanak'olona moa hahita finoana ety ambony tany va izy? Efesianina 2:9. Fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Romanina 4:7-5. Fa ahoana hoy ny soratra masina? Ary Abrahama nino an'Andriamanitra, ka dia nisaina ho fahamarinana izany. Ary ho an'izay miasa, dia tsy isaina ho fahasoavana ny karama, fa ho trosa. Fa ho an'izay tsy miasa kosa, fa mino izay manamarina ny ratsy fanahy, dia ny finoana no isaina ho fahamarinana. Joanina 4:9-7. Hoy Jesosy: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino no manana fiainana mandrakizay. Romanina 4:17-20. Tapany 2. Fa izay mihanahana dia meloka raha homana, satria tsy avy amin'ny finoana izany, fa ody izay rehetra tsy avy amin'ny finoana. Romanina 4:17-19. Fa raha izay amin'ny lalàna no mpandova, dia efa foana ny finoana, ary efa tsinitsinina ny teny fikasana, fa ny lalàna mahatonga fahatezerana. Fa raha tsy misy lalàna, dia tsy misy fandikan-dalàna. Koa finoana no andovana, mba ho araka ny fahasoavana, ahatoa ny teny fikasana ho an'ny taranaka rehetra. Tsy ho an'izay amin'ny lalàna ihany, fa ho an'izay amin'ny finoan'i Abrahama koa, dia ilay razantsika rehetra. Romanina 7:1-2. Dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy, ho an'izay rehetra mino, fa tsy misy hafa. Epistily voalohany an'i Timoty 4:1-12. Aoka tsy hisy olona anao tsinitsinina anao noho ny fahatanoranao, fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao, amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Galatiana 2:2-20. Tapany 2. Voahono miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo-fijaliana aho, ary tsy izao intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo, dia ivelomako amin'ny finoana ny Zanak'Andriamanitra, izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Matio 1:1-2. Ary na inona no angatahinareo amin'ny fivavahana, atao amin'ny finoana, dia ho azonareo. Epistily faharoa Korintianina 13:5. Tapany 1. Dinio ny tenanareo, na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia. Izaho toetra ny tenanareo. Moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy, fa tsy olona nolavina ianareo? Efesianina 7:12. Izay ananantsika fahasahiana sy fanatonana amin'ny fahatokiana noho ny finoana azy. Hebreo 4:4-7. Koa satria isika manana mpisorona be lehibe, izay lasa namaky ny lanitra, dia Jesosy, Zanak'Andriamanitra. Aoka isika hiazona ilay efa nekentsika. Jaona 2:20-7. Hoy Jesosy taminy: satria nahita ahy ianao, dia nino. Sambatra kosa izay tsy nahita, nefa nino. Epistily voalohany Petera 5:5-7. Mahonoana tena miambena, fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona, mierona mitady izay harapana,
Toero izy ka miorina tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalahinareo rehetra eran'izao tontolo izao. Epistily voalohany Timoty, toko 4:12. Miadia ny ady tsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay. Fa ho amin'izany no niantsonanao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo imasin'ny vavolombelona maro. Jakoba 2:5. Mihaino ry rahalahy malalako, tsy efa novidian'Andriamanitra va ny malahelo amin'izao fiainana izao ho mpanan-karena amin'ny finoana sy ho mpandova ny fanjakana nolazainy omena izay tia azy? Jakoba 5:15. Ary ny fivavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary, fa ny Tompo hanangana azy, ary hananota izy dia havela ny eliny. Hebreo 1:1. Ny hoe mino dia mahazo antoka tsara ny zavatra antenaina ary mahatoky ny zavatra tsy hita. Hebreo 1:7 ka hatramin'ny 12. Finoana no ahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao. Koa izao hita maso izao dia natao avy amin'ny tsy hita maso. Finoana no nanolorana Abela ho an'Andriamanitra sorona tsara noho ny an'ny Kaina. Izany finoana izany no vavolombelona miantoka fa mariny Abela, satria nankatoavan'Andriamanitra ny fanatitra nataony, ary noho ny finoana dia mbola miteny ihany Abela na dia efa maty aza. Finoana no nahatafafindran'i Enoka eo akaikin'Andriamanitra, ka tsy mba niarahan'ny fahafatesana izy, ary tsy nisy olona nahitany Enoka intsony noho n'izy nafindran'Andriamanitra eo akaikiny. Ny soratra masina no mijoro ho vavolombelona fa efa sitrak'Andriamanitra Enoka talohany namindrany azy. Raha tsy misy finoana dia tsy misy azo atao ahazoana sitraka amin'Andriamanitra. Koa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Andriamanitra, sady mamaly soa izay mitady azy. Finoana no nanaovan'i Noa tamin'ny mpanajana, fony izy notorohan'Andriamanitra hevitra ny amin'ny zavatra hitranga tsy mbola hita. Dia nandrafitra sambo fiara i Noa hamonjena ny tenany sy ny ankohonany. Izany no nanamelohan'i Noa an'izao tontolo izao, fa nahatonga azy kosa handray ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra noho ny finoana. Finoana no nanekena Abrahama fony izy natsoin'Andriamanitra hiainga ho any amin'ny tany izay ho raisiny ho lova, ka nandao ny tany nahabe izy, nefa tsy fantany izay alehany. Finoana no nonenany toy ny mpiavy tao amin'ny tany nampanantenain'Andriamanitra ho azy. Hatramin'ilay no nitoerany, dia izy mba Isaka sy Jakoba izay samy nandray izany fampanantenana izany. Fa i Abrahama dia niandry ilay tanàna mafy orina, ka Andriamanitra no tompo-marika tamin'izany sady nanao azy. Finoana no nahazahoana Abrahama hery hanana anaka, na dia efa antidahy be aza izy, ary na dia efa vehivavy momba azy i Sara vadiny, satria azon'i Abrahama antoka fa mahatoky Andriamanitra nanao ny fampanantenana. Hebreo 12:17. Finoana no nanolorana Abrahama any Isaka ho sorony, fony Abrahama nozahan'Andriamanitra toetra, kanefa nivonoka hanao sorona ny zanan'ilay tokany Abrahama, dia izy nanaovan'Andriamanitra teny fampanantenana. Hebreo 12:20.
ka hatramin'ny 15. Finoana no nitsofan'ny tsehaka rano andry Jakôba sy Esau nitsinjovan'ny ho avin'izy roa lahy. Noho ny fahofaty i Jakôba dia finoana no nitsofan'ny rano tsirairay ny zanaka lahiny Josefa, ka niankina tamin'ny lohateniny Jakôba no nivavaka tamin'Andriamanitra. Finoana no nilazan'i Josefa teo amin'ny faraparan'ny fiainana fa hiala tany Egipta ny Israelita, ary koa nanafatra farany momba ny taolabaliny. Finoana no nanefenany ray aman-dreniny Mosesy azy 3 volana raha vao teraka izy, satria hitany fa zaza tsara izy ary tsy natahorany hididiny mpanjaka. Finoana no nandavan'i Mosesy ny atao hoe zanaky ny zanaka vavin'ny Farao rehefa lehibe izy. Nifidy mantsy hiara-mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra, toy izay hanana fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Hebreo 1:20 andininy 17 ka hatramin'ny 1:30. Finoana no nandaovany any Egipta ka tsy natahorany ny fahatezeran'ny mpanjaka, fa naharitra toy ny mahita izay tsy hita izy. Finoana no nitandreman'ny Paska sy ny famafazana ny rà. Fandrao ahatratra ny azy ilay nandringana ny lahy matoa. Finoana no nitanany ranomasina mena toy ny manjita ny maina izay mba nandraman'ny Egiptianina ka dia voatelina izy. Finoana no nampihodana ny mandan'i Jeriko rehefa nohodidinina fotoana. Finoana no tsy nahafaty an-Rahaba jany miaraka tamin'ny tsy nino, satria nandray ny mpisafy tany tamin'ny fihavanana izy.